Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahaba-tsika rehefa tratra ity alahatolo ny volana desambra ity. Ny mofinaina volahatry ny voaben'ny samplasikola lahady atsika rehefako dika toko 410 andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 110 faminaran'i Jesosy. Ary Jesosy no fanoharana tamin'izay nasaina raha nahita azy ny fidy fitoerana aloha ka nona taminy hoe raha misy makanao ho any amin'ny fampakaram-bady aza mipetraka eo amin'ny fitoerana aloha. Fa ndreo isy olona nalaina izay mihaja kokoa noho ianao ary ho avy izay nanasanao sy izy ka ilaza aminao hoe omeo toerana io olona io dia homenatra ianao ka hifindra ho any amin'ny fitoerana aoriana indrindra. Fa raha misy manasanao mandehana ka mipetraka eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra ary rehefa tonga ilay nanasanao dia mahazo manao aminao hoe ritsaka aiza mandrosoa hoe tsy aloha kokoa dia ahazo haja eo masin'izay rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manandra-tena no ahitry ary izay manetry tena no asandratra. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Fanoharana mikasika ny fanetretena ity asehon'i Jesosy amin'ny Luka toko 4:20 ity. Fanoharana izay tsy dia mahazatra loatra. Tsy dia mahazatra amin'ny lafiny hoe ny fampakaram-bady tamin'ny andron'ny Jiosy dia efa misy lamina manokana ohatrohatr'izao antsika izao ihany. Tsy hoe misy olona tsy ampoizina akory amin'ny fampakaram-bady fa ny fampakaram-bady dia efa nomanina milo ny mpampakabady, efa misy fandaminana arak'izany. Saingy Jesosy dia naka ohatra tamin'ny tendrony mihitsy mba hanazavana ny tokony hananina an'ireo fariseo ny fanetretena. Fariseo dia fatra-pitady voninahitra ary mipetraka eny aloha mandrakariva mba ho hitan'ny olona, mba ho tazan'ny olona, mba homen'ny olona voninahitra. Dia naka ohatra Jesosy manao hoe tandremo tsara fa raha tonga lay mpampakatra, lay tompon'ilay fety zany, ianao nefa efa mipetraka eny aloha mantsi ny fariseo dia mety misy olona nasain'ilay mpampakabady manokana izay tsy eritreretinao nefa tsara fifandraisana kokoa na manan-kaja kokoa araky ny fijeriny lay tompo-pety na tompon'ilay fampakaram-bady dia hiteny aminao izy hoe mandehany ianao any ariana fa ito letry ny tokony ho ito. Inona zavatra tian'i Jesosy ampitaina? Misy filôzôfy anankiray na aina ataontsika hoe psikiatra anankiray antsoina hoe Carl Jung. Carl Jung dia nanazava any amin'ny taonjato faha roapolo moa izy. Izy dia nanazava hoe ny olombelona dia misy amin'ny olombelona lay toetra hifandraisany amin'ny mpiara-belona aminy. Lay toetra hifandraisany amin'ny mpiara-belona aminy lay ahafantaran'ny mpiara-belona aminy aminy zany, lay asehony ho hitan'ny mpiara-belona. Iny lay tenenin'ny Carl Jung hoe persona. Ny ataony hoe persona dia Carl Jung dia tsy inona tsy akory fa masque. Masque ny persona dia lay masque fanaovan'ny mpanao teatra ireny. Dia iny le personnage ireny ahafantarana azy zany dia lay masque iny. Dia io Carl Jung manao hoe ny olona tsirairay avy dia samy manana ny personnany avokoa. Itsika tsirairay avy ny olombelona tsirairay io Carl Jung dia izao manana izay toetra anaty atsika maha isika isika. Saingy izao tsy ny toetra anaty maha isika iny akory no ifandraisantsika amin'ny manodidina antsika. Fa isika dia manao masque, manana izay persona izay ifandraisantsika amin'ny manodidina antsika. Raha tsy izay dia tsy afaka mifandray amin'ny manodidina antsika isika. Raha ohatra ka ilay toetra maha isika io no entintsika mifandray amin'ny fiarahamonina dia tsy voatery hety ny fifandraisantsika amin'ny fiarahamonina. Io persona io na lay masque io Carl Jung dia raisintsika hatrany amin'ny fahazazana. Ohatra hoe ny ankizy kely vao manomboka any amin'ny fahazazana dia efa mahafantatra hoe zao ny ataoko mba hahatonga tsy ho bedy. Zao ny ataoko mba hahatonga ny dada sy neny ho falifaly. Zao ny ataoko zany hoe efa aletika ao anatin'ny sain'ny atitry ny fahazaza mihitsy efa samy fantatry ny ankizy io. Na lehibe aza antsika dia efa mahafantatra hoe zao ny tsy mety.
tsy tokony atao anivo ny fiarahamonina zao no atao de mba mampilamina ny fiarahamonina zao no atao de mba miridra ny fiainam-pianakaviana zao no atao de mba miridra ny mpiarabelona izay tsy toetratsika akory zay ho Carl Jung fa zao zay le persona zay le masika anaovantsika mba hatonga an'lay fiarahamonina ho azo iainana de manao an'izay persona zay daholy ny olona rehetra ho Carl Jung zany hoe ny olona tsirairay avy dia mety mana persona telo efatra rakaraka an'izay hoe rehefa ny ampiasana izy dia zao any persona na ny masika anaovany rehefa ny ampiasana izy satria mitondra olona izy dia entitra be izy tsy mandefitra izy mametraka discipline izy zay le persona fa tsy voatery ho zay akory ny toetrany tsy voatery ho izay akory lay egoany le maha izy azy koa tsy voatery ho zay io Carl Jung fa fantany fotsiny hoe zao no mampandeha an'ity zao no tokony atao amin'ity dia manao an'izay persona zay izy fa rehefa anatin'ny tokantrano indray izy dia mety olona hafa mihitsy mety olona tsara fanampy indray izy mety olona malefaka be izy mety masika faharoa anaovany koa nefa zay io Carl Jung zany hoe ny olona tsirairay any dia mety manana an'izay persona zay roa na telo na arakaraka an'izay zay tontolo misy azy mba hampirindra ny fifandraisany amin'ny mpiarabelona aminy ndraindray nefa any dia mety ho rava io persona io Carl Jung rehefa rava io persona io dia miteraka fahasarotana be mihitsy amin'ny fiainan'ny olona amin'ny fifandraisany amin'ny manodidina azy rehefa potika io persona io izay le ataotsika hoe trouble ataotsika hoe dissociatif zany hoe mipatitaka lay persona an'ilay olona de manjary lasa very maridrify izy very maridalana izy ary lasa ny ego no mibaiko azy misy zavatra hafa mihitsy ateraky lay faharavany lay endrika isehony iny tsy voatery eo zany tsy hoe mety tsara velatsia akory lay hoe masika tsy zay tsy jerena amin'ny lafiny biblika ohatry zay ny fa jerena amin'ny lafiny psikolojika raha ohatra ka jerentsika am'izay maha olombelona manita nyity psychanalyste na ty psychiatre ty ahoana moa zany sika raha jerena am'ty marika lioka toko faefatra ambin'ny folo ty ny olona zany de zao misy ilay toetran'lay olona maha olona azy iny zany de misy toetranao manokana zay amaha ianao anao io toetranao manokana io misy kosa ny toetranao zay ahafantarana zay ahafantaranao ny tenanao na lay persona lay zavatra tianao ho toetranao asehonao amin'ny olona ifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao io le teneny Carl Jung teo persona misy kosa ilay toetra zay hahafantara amin'ny mpiarabelona anao aminao hoe zao iny olona iny zany hoe tsy lay toetra asehonao akory ny voatery ho toetra amatara amin'ny mpiarabelona anao aminao fa mety ho hafa mihitsy ro toetra telo reo dia tsy de mora loatra akory ny miaina azy eo anivon'ny fiarahamonina eo le mahaenao anao faharoa ao le toetra asehonao amin'ny fiarahamonina iny lay teneny Carl Jung teo persona eo kosa lay toetra hamantaran'ny olona anao de inona antsoina hoe fanetretena inona antsoina hoe fanetretena anatin'ireo toetra telo reo de mazava tsara ny Jesosy hoy Jesosy manao hoe zava-dehibe aloha voalohany indrindra aza maivanina ny fahafantaran'ny olona anao maha izy ianao mamantatra tsara ny toetra hoe ohatran'inona ny fahafantaran'ny olona anao aza lay fahafantaranao ny tenanao ihany no mibaiko izay mety ho fihentsika ao satria indraindray dia ny fahafantarantsika ny tenantsika no ny fiheveratsika ny tenantsika lay persona ny fiheveratsika ny tenantsika no ataotsika ambony no ny fiheveran'ny hafatsika indrindra moa am'izao toetrandro iainantsika izao ny développement personnel ampianarina atsika de ny hoe aza miraharaha zay fiheveran'ny olona anao tsy zava-dehibe ny fiheveran'ny olona anao fa ny fiheveranao ny tenanao zay ny tena zava-dehibe indrindra ary dia ndraindray lasa manjary simba lay olona satria lasa tsy miraharaha ny fiheveran'ny hafa Jesosy de tena manazava mihitsy manao hoe aza ataonao zava-dehibe akory hoe ny fiheveranao ny tenanao ihany no zava-dehibe ka dia lasa ianao misolatsolana makery alohery ka tsy miraharaha zay mety ho fiheveran'ny hafa anao tsy miraharaha zay mety ho fifandraisan'ny hafa aminao fa ny fiheveranao ny tenanao ihany hoe za zao za manana an'izao za mamiratra am'izao dia aza izay ihany ny jerena ny olona manetry tena de olona mahay mamantatra tsara eo lafiny zavatra telo ireo fantatrao ve ny tenanao
fantatrao ve ny fieveranao hoe ity tsy za fa fieverako ny tenako fotsiny ihany ty ary ity fieveran'ny olona. Jesosy ndray maka na ny teny manao hoe hono miteny tamin'ny mpianatra izany mba ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Zany hoe na Jesosy aza dia nametra-panontaniana amin'ny fieveran'ny olona azy. Ataon'ny olona ho iza moa za ty mba ohatry ninona ny fahafantaran'ny olona ty nanontany mpianatra izy. Nisy ny teny ianao de Elia, ianao de Jona mpanao batisa, ianao anankiray amin'ny mpaminany. Zany hoe na Jesosy raha dia naka feedback, Jesosy raha dia naka nametra-panontaniana hoe mba ohatran'ny ninona moa ny fieveran'ny olona ty, mba ohatran'ny ninona ny fandraisan'ny olona ty. Zany hoe mampianatra antsika Jesosy anana fanetretena, mampianatra antsika Jesosy mba heritreritra hoe mba amantatra hoe mba ahoana moa za sy ny manodidina. Fa be dehibe ny olona ndraindray ny tsy miraharaha mihitsy zay fiarahamonina, tsy miraharaha vavan'olona, lasa tsy miraharaha henatr'olona, lasa tsy miraharaha zay mety ho fijerin'ny olona. Ary ny toro malagasy endry ny toro moa de ny temana tsy ho tany io angeny fady fa le vavam-bahoaky, le vava ny tany ange tsy fady hoy ny toro, ny tany mitovidoly fa ny olana de zao ny toro le vavam-bahoaka iny ny tena tsy zaka. Ary izay vavam-bahoaka izay le hoe ilaina ny fiainona azy amin'ny fotoana sasany, ilaina ny fiainona ho an'ireny mba hahatonga nahoarana fanetretena. Zava-dehibe ny amantaranao koa zay mba fijerin'ny hafanao. Ary rehefa ny olona mahay manetretena de zao olona ho Jesosy mahay mamantatra an'ireny zavatra ireny izy. Eto ny fariseo de zao nietreritra ny tenany ho tsara foana izy, nietreritra ny tenany hoe ny ao am-pony fatany tsara fa tsy madio izy. Fa izao nasehony tamin'ny olona, zay le tenin'ny Carl Jung hoe le persona, ny nasehon'ireo fariseo tamin'ny olona de zao izy masina, izy tsara, izy mahay soratra masina, izy mihaja, izy mpivavaka. Zay le masika, zay le persona ao Carl Jung nasehoan'ny fariseo. Saingy tsy zay kosa nefa no hitan'ilay mpapakabady, tsy zay kosa no hitan'ilay tompon'ny fanasana. Fa zay Jesosy io moa zany fanoharana ataon'i Jesosy manao hoe Jesosy le tompon'ny fampanasana, Andriamanitra tompon'lay mahafantatra ny fariseo de te manao ianao ange tsy ho sary anehoanao ny tenanao ange ianao tsy izy ianao fa izao ianao raha ny tena toeranao de zao ariariana fa tsy zay ametrahanao ny tenanao akory ny zava-dehibe fa izao zay fahafantaran'Andriamanitra anao, fahafantaran'i Jesosy anao, io ny tena zava-dehibe. Piavako fanetretena de zao mila fantatrao tsara zany ny tenanao. Carl Jung de manazava manao hoe ny olona tsirairay avy ao anatin'ny olona ao dia misy ny ataony hoe ombre, misy ny ataony hoe zavatra afenitsika zany, misy zavatra zay afenitsika, misy toetra zay afenitsika tsy asehontsika. Dia io toetra afenitsika zay maha isika tsika io afenitsika izy io niza ho ity mpandinika toetran'olona ity dia manana an'izay daholo. Zay le ataony hoe ombre. Ary io ndraindray de mivoaka eny ananiny eny. Ary ny fiarahamonina de toy ny fitaratra mampiseho an'izay. Rehefa ohatra ka mandeha anaty embouteillage ianao ka misy olona moto na bisikleta na mpandeha tongotra na fiarakodia manelingelina kely anao fotsiny de mivoaka lay ombre, mivoaka lay toetra ao anatinao zay mahatonga anao mitabatabana. Noho zany de zao tsy lay olona nanelingelina anao akory ny zava-dehibe, tsy lay moto nanelingelina anao ny zava-dehibe, fa lay toetra ao anatinao navoaka n'iny lay zavatra nitranga iny, lay ombre ao anatinao. Io Carl Jung. Tina tenena de zao ry havako malala. Zava-dehibe ny fahafantarantsika ny tenatsika. Nisy filôzôfa anankiray antsoina hoe Sokraty, fototra ny orenany filôzofia mihitsy teny hoe fantaro ny tenanao. Aoka ianao ihany no amantatra ny tenanao. Aza reverinao ho ny olona aloha ny voalohany amantatra ny tenanao, fa raha endry ianao de mahaiza mamantatra ny tenanao. Rehefa fantatrao ny tenanao de fantatrao ny toerana tokony hisy ianao, ary fantatrao ny toerana tokony ametrahanao ny namanao. Betsaka ny olona no ny fieveran'ny tenany no everany hoe tenany.
lay endrika asehoany no heveriny hoe tenany. Ary be deaibe ny artista tahaka zany, be deaibe reo artista lasa mivoaka rongony satria lasa lay persona no heveriny fantenany. Reny mpihira maro isan-karazany reny lasa sodokana ao anatin'ilay voninahitra izy satria lasa lay persona no heveriny fantenany. Kanefa iny tsy tenany fa iny masika ihany, iny zavatra voninahitra tafiana vetivety ihany. De be deaibe ireo artista zay fatatsika fa nanjara lasa simba ny fiainany, namono tena, lasa tratrany fidoroana zava-mahadomela. Ary be deaibe koa ny olona zay manjara lasa simba noho ny fitiavam-boninahitra satria rehefa tokafan'ny olona, itiafan'ny olona de zao manjary afangaron'lay personany, zany hoe le izy tenany sy lay tena maizy azy. Nefany lay persona lay masika de zao zavatra ifandraisany amin'ny manodidina fa tsy iny akory no izy, tsy iny no izy. Lavako inona andika zany zavatra lava izany? Jesoa de mampianatra atsika ny fahendrena. Ny baiboly dia mahay psikolojia lavitra noho zay mety ho sainany olo satria ny baiboly de soratra masina de tenin'Andriamanitra. Ny baiboly mampianatra atsika anana fahendrena, ny baiboly mampianatra atsika anana fanetretena eto. Ny baiboly zany de resy lahatra fa ny olombelona de zao samy manana ny toetrany. Ny baiboly de resy lahatra fa io nofo mpanota io nofo io de zao mikio mandrakarivo io nofo io, ary io nofo zay tafitsio mikiomy io ary teo ambonin'ny hafa foana, andradray aza teo ambonina te hilahatra amin'Andriamanitra io nofo io. Zay mahatonga Paoly ny teny manao hoe raha tsy nombona tamin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'ny Kristy io nofo io de zao mikiomy mandrakarivo io ary teo amboniny io, te hireare io, ary ndraindray de zao lasa io nofo io no lasa masika, lasa endrika ivelany mibaiko io ny maha olona ny olona. Eto Jesoa de manitsy ny mpino. Hoy ny mpino manao, hoy Jesoa amin'ny mpino manao hoe manana fanetretena, manana fanetretena. Jereo ny manodidina anao, aza mieritreritra ny manodidina anao ho ratsy noho ianao, aza mieritreritra ny tenanao ho tsara lavitra noho ny manodidina anao, aza mieritreritra ny tenanao ho mendrika noho ny manodidina anao, fa izao manana fanetretena. Zany fanetretena zany de zao ny fiezahanao ametraka ny olona io alohanao ho tsara ho ianao ary, ny fiezahanao anotritra ny olona mipiarabelona aminao hoe tsy mamono antoka mihitsy. Raha amin' Jesoa tsy mamono antoka mihitsy ny manondrotra ny hafa. Hoy Jesoa hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao de ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Izay lay mba tsy lay ombra, mba tsy lay fahalemena atao anatintsika no mibaiko antsika. Ny olona manana fanetretena de tsy lay fahalemeny, lay toetrany, lay ataontsika hoe lay folombelona no mibaiko. Ny olona manana fanetretena de tsy baikony ny nofony akory, fa baikony ny tanjony de zao ny fitiavan'Andriamanitra. Ny olona manana fanetretena de zao tsy lay fahafantarany tenany akory no aindraindrany, fa izao ny fiainam-piarahamonina ao anatin'ny fifankatiavana. Ravako malala zava-dehibe ary ny fanetretena. Raha misy olona tokony mahay manetretena de ny kristianina. Ary ny toro malagasy na de tsy kristianina ary de nahatakatra tsara mihitsy manao hoe volamena latsakambofoka, tsy avelan'ny asiny tsy angirana izy, tsy avelan'ny asiny tsy amiratra izy. Dia zany hoe tsy ny toerana misy anao akory ny mampamiratra anao, fa ianao ny mampamiratra ny toerana misy anao. Amin'ny toro malagasy de zay mihitsy. Tsy ianao akory no tsy ny toerana misy anao akory no mety ho mampamiratra anao, fa izao ianao ny mampamiratra ny toerana misy anao. Ary zay ny maha kristiana. Naiza toerana misy anao rehefa ao anatinao Jesoa, naiza toerana misy anao rehefa ao am-ponao ny fanahy masina de zao mamiratra foana ianao.
Azay ny toetra kristiana protestanta de nitaizan'izay toe-tsaina ny fanetreteny zay hoe tsy voatery hiady toerana, tsy voatery hiady teny, tsy voatery hiady an'izao atao an'izao natao an'izao fa rehefa ao anatinao ny fanahan'Andriamanitra de ny fanahan'Andriamanitra mampamiratra anao ary ny fanahan'Andriamanitra Andriamanitra no anondrotra anao lay io lay mpampakara io lay tompon'ny fampakaram-bady io lay mpanasa anao io no hiantso anao hiteny hoe etsy anao ampamiratra anao amin'izay fotoana mety tsy eritreretanao akory azy satria ianao mipetraka ry ariana ry ianao zany mandefitra ry ariana ry satria ianao resy lahatra fa izao tsy ny fakanesana ny aloha ny mahavolamenana ny fakanesana ny ariana ny mahavarahana fa izao ny fananana ny Kristy ao anatiny mahavolamena no zany dia asondrotr'Andriamanitra ny mpanompony. Afaka malala zava-dehibe ara ny fanetretena. Zava-dehibe ny fanetretena. Ny fanetretena dia ateraky reto lafin-javatra telo reto. Ny voalohany de izao ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ny olona mahatoky an'Andriamanitra. Ny olona mahatoky ny herin'Andriamanitra, mahatoky fa Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra de manana fanetretena izy. Manaiky alahatra Andriamanitra izy. Fa ny faharoa de izao ny fanetretena dia ateraky ny fitiavana namana. Ny olona tia namana de tsy mirehare. Ny olona tia namana de tsy mihebohebo. Ny olona tia namana de tsy mizahozaho. Satria namany mpiarabelona aminy de ireo ny tiany. Rehefa tena ao anatin'ny fitiavana namana ianao, rehefa tena ao anatin'ny fitiavana ny mpiarabelona aminao anao dia tonga ao anatinao ny fanetretena. Tsy vitanao ny rehare amin'ny olona mpiarabelona aminao. Hotsika hoe ny olona mahatoky an'Andriamanitra de mahay manetry tena. Ny olona manam-pitiavana de manetry tena. Fa ny fahatelo de izao ny olona izay madio fo, ny olona no avaozon'ny tompo ny fiainany, ny olona mibebaka de manetry tena. Rehefa fantatrao ary ny fetranao satria ny fahafantaranao ny tenanao ateraky ny fibebahana, fantatrao ny toetranao, fantatrao ny toetranao de izao mamitratrana mite hitratrana mikapoka ny tenanao anao manao hoe inona moa zay za tompo, za nge tsy tsara, za nge ohatran'ny olona rehetra ihany, za nge araka ny tenin'ny Jesosy manao hoe rehefa vitanareo zay ataonareo de izao ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa, mpanompo tsy mendrika sitraka izahay, zay tokony nataonay ihany nataonay. Baikon'i Jesosy mihitsy ny fanetretena. Fanetretena de izao fanekenao fa tsy ianao ny asa fa ny fitiavan'Andriamanitra. Fanekenao fa ianao fitaovana ihany. Fanekenao fa izao Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra. Fanekenao fa zay rehetra manana an' Jesosy de mamiratra. Tsy itsika ny mampamiratra ny tenantsika, tsy itsika ny manondrotra ny tenantsika, fa Andriamanitra manondrotra ny tenantsika. Zay le fahatokiana an'Andriamanitra ho aminao ane ny fanetretena mba tsy ny fanetretena n'izao tontolo zao zay mody manetry tena nefa manitsaka ny hafa no heverintsika ho fanetretena, fa ny fanetretena ny azy fijalian'i Kristy izay fanafoanantsika ny tenantsika ary faneketsika kosa iombona amin'ny azy fijalian'i Kristy mba miara-miombo-boninahitra aminy. Ivavakisika. Tompo misaotra anao zay no ny amin'ny soratra masina zay mampianatra anay fahaiza-miaina, mampianatra anay ny fifandraisana aminao, fa ianao no mametraka anay amin'ny toerana tokony hisy anay. Fantatrao zahay, tsy ny fahafantaranay ny tenanay akory ny zava-dehibe, na izay endrika anehoanay ny tenanay sy ny fiheveranay ny tenanay, fa ny fahafantaranao an'Andriamanitra anay. Ataovy tia ny namanay tahaka ny tenanay zahay. Ataovy mahay mamantatra ny toerana tokony hametrahanay ny mpiarabelona aminay izay hanajanay azy ireny. Ary ataovy mahafantatra ny tenanay izay hanananay fanetretena. Misaotra Tompo arona amin'ity tontolo andro ity izay ametrahanay ny fiainanay eo am-pelantananao. Rakofy amin'ny fahasoavanao Jesosy, ny fiainanay mba ho mpanomponao feno fanetretena izay. Esorina ty anatinay ny fireharehana, ny fiheveran-teny ho zavatra, ny fahatokisa-tena. Esorina ty anatinay reny Jesosy, fa ataovy mahay manafoana teny izay. Fa manimba ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona, manakona ny fitiavanay ianao,
ny frèranay zay manidry tena ho ianao nasandratra. De ampianary zay tompo, hanidry tena tahaka anao. Tsy tsara ny namanay, tsy hevitra ny tenanay ho tsara noho ny hafa ko aza, fa atao faly amin'ny tenanay zahay noho ny aminao Jesoa, de ataovy manana fifaliana amin'ny fiainanay isan'andro. Vavak'izay Jesoa taio ny asanay ataovy mamiratra, taio ny fanoratenanay ataovy feno fahamasinana, taio ny tokantraminay sy ny mpiarabelona aminay ny tanindrazanay ho feno ny fahasoavanao. Saotra Jesoa. Amen.